Efa manolotra ny fiarabana indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Avy hatrany dia nisary ny zanabolana no hojerentsika voalohany. Misy andian-drahona manantona tsikelikely ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny amin'izao fotoana izao izay vinavinaina hitondra rotsakorana be amin'ny fatra atsinana ny vadivavy fitovinany ary atsimo atsinanana atao anatin'ny 2 andro avy, izany hoe manomboka ny 20 May tolakandro hatramin'ny 30 May tolakandro. Mariana ihany koa fa nahazo filazana miloko mavo amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ireo fatra ireo. Vinavinaina hitatra aty amin'ny fatry avoatany izany fisian'ny rotsakorana izany indrindra ny amin'ity farany herinandro ity. Araka izany ary tompoko lahy sy tompoko vavy dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro no tombatombana no amin'ny rapitso faha 20 ny volana May 2022. Anorana malefaka na matevina ny fatra Antalahy, Analanjorofo, Atsinanana, vadivavy fitovinany ary mipakatra amin'ny fatra atsimo atsinanana iny. Olalovan-drahona kosa ny ilany atsinanan'ny avoatany ary omaina ny andro ny amin'ny faritra sisa. Mafimafy ny fitsokan-drivotra ny amin'ny fatra avaratry ny nosy any. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitoy hatrany ny orana malefaka miha matevina ny amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny ilany atsinanan'ny avoatany ary somary haka endrika tandrifon-drahona izany any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Andrahona na andrahona vitsy kosa ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana vao vinavina ho amin'ny rapitso indray dia somary nisy fiakaran-kely indrindra ny aty amin'ny faritry ny avoatany ary ny morontsiraka atsinanana sy andrevana. Ny faritany sy Fianarantsoa teo aloha dia manodidina ny 12 hatramin'ny 14 degré Celsius, ny amin'ny morontsiraka kosa manodidina ny 7 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia somary nisy fiakarany hatrany ihany koa ny mikasika ny maripana. Ny ambony indrindra izao dia 13 degré Celsius any avaratra andrefan'ny Madagasikara any, raha ny marimarina kokoa dia any amin'ny faritry Maivatanana. Dia omena fahafapo hatrany ianao raha mikasa hivoaka ivelan'ny Madagasikara ho an'ireo tanan-dehibe hafa ary dia fantaro fa hibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Milan sy Johannesburg any. Olalovan-drahona ny aty amin'ny faritry Nairobi ary anoram-baratra any Paris sy Bangkok. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina antsika indray dia anorany tandrifon-drahona ho amin'ny rapitso any La Réunion sy Maurice, Seychelles ary hibalika be masoandro ny amin'ny faritry Comores. Dia izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azona roso antsika ho amin'ity alina ity mirary ianao faran'ny herinandro finaritra. Izay ary manome fotoana anao ny tenako amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.